Manao ezaka amin'ny fananganana tranopokon'olona ny amin'ny fokotany Ambohidratenay ao amin'ny commune Ambanivohitra talata ny volonondry ao ny tanjona ao anatin'izy ity dia ny mba hananan'ny fokon'olona ao an-toerana fotodrafitrasa ho azy ireo manokana. Fokotany iray mandrafitra ny commune Ambanivohitra talata volonondry ny fokotany Ambohidratenay. Izy no atimo indrindra amin'ireo fokotany 20 ao amin'ny commune. Manana asa lehibe ataony mponina Ambohidratenay amin'izao fotoana izao dia ny fanamboarana tranopokon'olona eo an-tanàna. Efa natomboka ny asa kanefa mbola tsy ampy ny vola hoenti-manana izany ka anao esika izy ireo amin'ny zoma 12 aogositra izao. Iteraka Ambohidratenay avaratrano, manana tany, trano, fasana. Miantso anao izay fokon'olona eto Ambohidratenay mba ho tonga hanatanteraka ny voka DB izay fanao ny 12 aogositra ho avy izao. Izany dia hoentina hanohizana ny tranopokon'olona vaovao izay atsangana eto amin'ny fokotany. Koa manentana antsika rehetra teraka Ambohidratenay mba hitondra ny anjara birikitsika ho amin'izany asa goavana miandry izany. Fa izay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny fitiavana. Koa maniry indrindra ny atongavanareo teraka Ambohidratenay marobe aty an-tanindrazana ny 12 aogositra ho avy izao. Fa ny fahafinaretana ho azo, ny rivotra madio ho azo, ny tanindrazana voavangivangy. Ny mponina sy ny taranaka rehetra avy ao Ambohidratenay araka izany no asaina mba hiara-entana sy ho tonga eny toerana mba hitondra ny anjara biriky amin'ny asa fampandrosoana ny fokotany, indrindra fa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa vaovao dia ny tranopokon'olona eny toerana.